Orinasa tsy miankina no hitantana ny seranam-piaramanidina madinika 4 manirana ny Madagasikara izay eo ambany fiahin'ny ADEMA manomboka androany. No tanterahina androany zoma tao anosy ny fanaovan-tsony ny famindram-pitantanana ireo seranana ireo teo amin'ny orinasa tsy miankina hitantana azy sy ny orinasa ADEMA nanatrika ny fotoana ny minisitra misahana ny fitaterana Joël Randriamandrando. Ankoatra ny fitantanana sy ny fandraisana ireo fiaramanidina mandalo eo amin'ny seranana dia andrasana amin'ireo orinasa tsy miankina ihany koa ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa eny anivony ireny toerana ireny mba hanaraka ny toetry ny andro. Ny seranam-piaramanidina ao Antsohihy, Bely-sur-Tsirbina, Manja, Iosy, Farafangana, Tamborano, Vangaindrano, Besalampy, Miandrivazo, Ambanja, Mandritsara, Bealalana, Mahanoro sy Maroantsetra no nanaovana famindram-pitantanana androany zoma. Efa nisy andian'ny seranam-piaramanidina 7 voafindra fitantanana talohan'ireto seranam-piaramanidina 14 ireto. Mbola misy seranana 13 itadiavana mpitantana tsy miankina eo ambany fiahin'ny orinasa ADEMA. Androany maraina no natao veloma farany Charles Bert Andrianaivo, mpikambana ao amin'ny tarika mahaleo izay nodimandry malalaka misy. Tokony tany amin'ny 12 ora teo no niaingy tao amin'ny hôpitaly Joseph Ravoangy Andrianavalona ho an'ny Manjakandriana izay misy ny fasandrazany ny nofo mangatsiaka nyity mpanakanto mpively amponga maro anaka ity. Tonga nanotrina ny fiaingana teny anosy ny fianakaviana sy ireo namana akaiky azy ary ny solitena ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina satria manana ny mariboninahitra Grand Croix de 2e classe eo amin'ny mariboninay pirenena i Charles Bert Andrianaivo dia nisy miaramila nanao porozenitra nanatrika ny fivoahan'ny vatana mangatsikany teny amin'ny hôpitaly. Ivory eny Ambohitsoa ny fianakaviana raha ampito sabotsy handray ireo manam-pikasana amangy azy ireo. Efa tontosa ny drafitrasa fanarenana ny Air Madagascar saingy mbola tsy navoaka ho hitan'ny besiny maro izany raha ny nambarany Joël Randriamandrando, minisitra misahana ny fitaterana nandritra ny fiaonany niaraka tamin'ny mpanao gazety androany zoma. Mbola maro anefa ny dingana tokony arahina alohan'ny amoahana amin'ny fomba ofisialy izany drafitrasa izany araka ny nambarany minisitra hatrany. Mbola misy io izy ny fandinihana ataon'ireo tompon'andraikitra momba ny fanatanterahana izany drafitrasa izany, ao anatin'izany ohatra ny fandraisana pankevitra raha ho tantanan'ny fanjakana Samirery ity orinasa ity sa hitady mpiara-miombonantoka eny anivon'ny sehatra tsy miankina izy anatanteraka izany drafitrasa izany. Nanazava ihany koa izy fa zava-dehibe amin'ny fitantanana ny Air Madagascar ity drafitrasa ity ary mety antoky ny fampandrosoana ity orinasa-mpanjakana ity mihitsy. Efa tamin'ny Oktobra 2024 izy ity no nandrasana saingy mbola izao ao anaty fandinihana izao. Amin'ny fotoana mahamety azy no avoaka amin'ny fomba ofisialy ity drafitrasa ity ho hiatrany ny minisitra.